Tafiditra ao anatin'ny famahana ny krizy misy eto amin'ny firenena ary ihany koa fanohizana ny fikarakarana ny fifidianana dia ho avy eto Madagasikara raha mipitsy folakandro ny lehibe ny fanelanelamina avy amin'ny SADC tsy izy akory izany fa ny filoha mozambikiana Andriamatoa Joaquim Chissano fa nanolotra n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampionana minisitra ny tetibola sy ny fitantanam-bola ankehitriny ho kandida hisolo toerana azy ireo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Dr Kolo Roger sy ny Dr Jules Etienne. Io moa no anisan'ny nisongadina taorina ny fametrahana ny antota taratasy filatsako vidiny ty farany araka izany dia niona tamin'ny pampalala vaovao tetsy amin'ny hôtel Colbert izy ireo. Nanambara ny solotenan'ny Dr Kolo Roger sy ny solotenan'ny Dr Jules Etienne fa samy manolotra n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampionana ho kandida mpisolo toerana nandritra ny tafa tamin'ny pampalala vaovao izay nitanterahana ny hariva teo amin'ny trano fandraisam-bahiny Colbert. Mitovy ny fomba fijery sy ny programan'asa raha nivolazan'izy ireo. Raha nivolazan'ity kandida mpisolo toerana ny kandida ny Dr Kolo Roger sy Dr Jules Etienne ity dia tsy misy tambony toerana na vola akory izao fa misokatra amin'ny antoky rehetra ny fiaraha-miasa. Nanambara ity farany fa tsy tapaka akory ny fifandraisana amin'ny filohan'ny tetezamita ary tsy misy ihany koa ny tetika maizina ara-politika. Tsisy tapaka mihitsy ny fifandraisana ary angamba raha izany teny aminao androany izao tsisy tetika maizina ara-politika mihitsy ny izy raha ohatra ka hitsiko le fanotaninao fa dia araka ny teniko teo ny anjarako izany zao dia mandresy lahatra ny rehetra amin'izao fotoana izao hiaraka amiko na antoko izy na TGV izy na any amin'ny antoko politika hafa izy dia hoy zaho hoe zavona fantatrareo ny zavatra efa niezahako natao teto amin'ny firenena teo amin'ny andraikitra izay niraisiko eo izay mahafantatra dia mahafantatra tsara ny zavatra efa natao ary zany mbola tiako entina eo amin'ny firenena mbola nao mihoatra lavitra noho izany ho an'ity firenena ity hery vaovao noentiko anatanterahana izany asa izany hery vaovao noentiko eo amin'ny firenena. Raha niresaka nandeha nanomboka ny farany herinandro teo dia efa tafaresaka tamin'ny filohan'ny tetezamita ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola fa nilaza kosa ny tenany fa izy ihany no tompony fanapahan-kevitra. Ohatra mahazo an'izany vaovao zany ianao maninona moa raha izy ny vola dia anontaniana ary fa raha ny teniko aminareo dia hoy zaho hoe zany nandray fanapahan-kevitra aloha satria nisy olona nanotra dia vonina anjarako izany zao ny mandresy lahatra ny rehetra. Ny mandresy lahatra azy tsy maninona zany raha ohatra ka hitsiana koa le izy fa dia ny firenena no iarahana mijery be ny antso amin'izao fotoana izao tokony farana ny krizy tokony handeha fifidianana ary verika angamba fa fotoana izay tokony fanomezany rehetra tanana izao fotoana izao. Nanamafy Andriamatoa Hery Rajaonarimampionana fa miandrandra ny isian'ny fifidianana ny vahoaka malagasy mba hivoahana amin'ny krizy ary ilaina ny isian'ireo mpitondra voafidy mba hanarenana ny firenena.